Falmerabantsika rehetra indray ry havako a nahatratra ity zoma fa 8 volana May taona 2024 ity. Andeha iombona mivavaka isika ry havako. Ry Jesoa Kristy fiainana sy fahazavana ho anay o. Misaotra sy mideranao zahay no ny famondram-po tsy misy fetra zay ataonao eo amin'ny fiainanay. Ary indrindra misaotra anao izahay fa mbola afaka andre indray ny teninao. Ilay teny fanilo ny tongotra sy fanazavana ny lalanay. Ilay teny fiainanao ho anay raha teo. Ko ambarao aminay mazava Tompo ny sitraponao arak'izay hita amin'ny soratra masina, mba hivelomanay amin'ny fanarahana sy ny fankatoavana eo ambany fitarihan'ny fanahy masina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny mofonaina voalatra ho antsika ry havako amin'ity andro io ity dia izay hitantsika eo amin'ny bokin'ny Kolosianina toko voalohany ny 7 sy hatramin'ny 4:40. Amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: ary noho izany, izay koa hatramin'ny andro nandrenesanay dia tsy mitsahatra mivavaka sy mangataka ho anareo, mba ho fenona fahalalana tsara ny sitrapony anareo amin'ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina rehetra avy amin'ny fanahy, mba handehananareo mendrika amin'ny Tompo, anaovana ny sitrapony amin'ny zavatra rehetra, dia mahavokatra amin'ny asa tsara rehetra, sady mitombo amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra, ary ampahatanjahana amin'ny hery rehetra araka ny herin'ny voninahiny ho amin'ny faharetana rehetra sy ny fandeferana amin'ny hafaliana. Ka misaotra ny ray izay nampamendrika antsika hanana anjara milova ny olona masina eo amin'ny mazava, sady nafaka antsika tamin'ny fahefany maizina, ka namindra antsika ho amin'ny fanjakan'ny zanany malalana, izay hananantsika fanavotana dia ny famelana ny helontsika. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ho ampitomboina ho aminareo anie ry havako ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy ilay Tompo ny finoantsika. Amen. Ity epistily nosoratan'i Paoly ho an'ny fiangonana tany Kolosy ity dia isan'ny anankiray izay antsoina koa hoe epistily ny fifatorana noho ny apôstôly Paoly izay nanoratra mbola any ampigadrana tany Roma. Koa satria sady tsy nanorina ny fiangonana tany Kolosy Paoly, no mbola any ampigadrana koa izy ny manoratra ankehitriny, ny hany azony atao zany dia ny mampahery, mivavaka, mampianatra ireto fiangonana tany Kolosy ireto. Ary zany raha teo ny antony naratany ity epistily ity, ka dia hitantsika ao fa ny apahany betsaka amin'ity hafatra ity dia vavaka nataon'ny apôstôly Paoly ho an'ny fiangonana tao Kolosy. Ampiavaka ny epistily ny fifatorana rehetra raha teo ny fahatsiarovana mbavaka nataon'ny apôstôly Paoly ho an'ny fiangonana. Ary zany raha teo aza no zary mahagaga ny epistily fifatorana, satria dia ny apôstôly Paoly izay any am-pifatorana indray no mampahery ny fiangonana izay aty ivelany na ataontsika hoe fiangonana afaka. Andeha ry havako malala ho jerentsika, ho tarafintsika amin'ny alalan'ity mofinaina ity ny vavaky ny apôstôly, na ihany koa ataontsika hoe ny vavaky ny mpanompon'Andriamanitra. Rehefa mijery an'ity epistily nosoratan'i Paoly ho an'ny fiangonana tao Kolosy ity isika, ny toko voalohany 5 hatramin'ny 7, dia hitantsika taratra ao fa ny vavaky ny mpanompon'Andriamanitra dia feno hataka sy feno fisaorana. Feno hataka sy feno saotra.
zany no hitantsika eo ka ndeo jerentsika zany lafin-javatra roa zany. Voalohany ary ny vavaky ny mpanompon'Andriamanitra dia feno hataka na fangatahana. Hoy ny voalaza amin'ny andininy voalohany manao hoe ary noho izany izay koa hatramin'ny andro nandrenesanay dia tsy mitsahatra mivavaka sy mangataka ho anareo. Mangataka ho anareo. Ary dia hitantsika eto ny hataka izay nataon'ny apôstôly Paoly ho an'ny fiangonana tao Kolosia dia mba ho fenona ny fahalalana tsara ny sitrapon'Andriamanitra ny fiangonana. Tany saineo ny tiany Paoly hiaina ny fiangonana dia mba hahazon'izy ireo ny fahendrena, ny fahazavan-tsaina, mba ho mendrika amin'ny tompo, mba hahavokatra amin'ny asa tsara ary mba hitombo amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra. Zany hoe zany ny vavaky ny mpanompon'Andriamanitra ho an'ny fiangonana dia tsy inona tsy akory fa vavaka ho an'izay efa mandroso, efa ao amin'ny tompo, mba handeha amin'ny sitrapon'Andriamanitra, mba hitoetra tsara, mba hiorina tsara. Vavaka mba hahatonga ireo fiangonan'ireo handray ny fanavozan'ny fanahy masina, vavaka mba hahatonga azy ireo hitoetra tsara sy hitombo ara-panahy. Zany no nataon'ny apôstôly Paoly eto. Ry havako malala, ry fiangonan'Andriamanitra, tsy ampy fotsiny arak'izany ny mionona amin'izay efa azo, tsy ampy ny mionona amin'ny filazana fa efa pino, efa fiangonana isika, fangatahana amin'ny ray mandrakariva ny sitrapon'Andriamanitra, ny fitarihan'ny fanahy mba hitoetra tsara sy orina isika ary mba hitombo hatrany amin'izany fahalalana nomen'Andriamanitra izany. Zava-dehibe eto zany ry havako malala. Ny hataky ny mpanompon'Andriamanitra dia tsy izay hahazahoana fitahiana na fahombiazana eo amin'ny fiainana fotsiny, fa indrindra ny hitoetra tsara ao amin'ny tompo, ho tarihan'ny fanahy amin'ny fahamendrehana rehetra. Tsaroana manokana ry havako, ireo mpanompon'Andriamanitra maro be, na mpitandrina, na katekista, na evanjelistra, izay mivavaka toy izany ho an'ny ondry tandremana. Aza tonoana ry havako malala fa tsy mitsahatra mangataka ho an'ny fiangonana mba handehana niaraka ny sitrapon'Andriamanitra ireny mpanompon'Andriamanitra ireny. Eny, fa na dia izay heverina fa manenjika na mankahala ireny mpanompon'Andriamanitra ireny aza, dia mbola entin'ireny mpanompon'Andriamanitra ireny ambavaka ihany mba hiorina tsara amin'ny finoana sy handeha araka ny sitrapon'Andriamanitra, mba handeha araka ny fitarihan'ny fanahy masina. Fa sika akory fiangonana malala, ampianariny izao tenin'Andriamanitra izao isika ny hoe aza diso vavaka, aza diso vavaka, aza diso fangatahana, aza diso fangataka. Ndrao isika hanao izay voalazan'i Jesosy a Kristy any amin'ny Mateo 4:9 ka ny 7 ilazana fa vavaky ny mpanota sy vavaky ny jentilisa, ka manao teny maro foana, ka ataony fa ny hamaroan'ny teniny no hiainona azy. Dia fatra-pangataka amin'izao filana maro samihafa sy amin'izay zavatry ny nofo tiany iseho eo amin'ny fiainana. Fa raha mivavaka isika ry havako, aza tonoana ny mangataka mba hitombo amin'ny fanarahana ny sitrapon'Andriamanitra, mba ho marina ny tenin'ny apôstôly Paoly manao hoe koa izay manao azy ho efa mijoro tsara, aoka izy hitandrina fandrao lavo. Korintianina 1:12-20. Ry havako malala, fahadsoana lehibe arak'izany ny mihevitena fa efa mandeha tsara ka tsy mila fanohanana intsony, tsy mila tosika intsony. Fahadsoana ny milaza fa efa manana andraikitra izao na izatsy ao anatin'ny fiangonana, efa mivavaka isan-kalahady, efa ao anatin'ny sampana, efa manao fanompona amin'ny endriny maro samihafa ka tsy mila intsony. Ny vavaka fampiorenam-panahy. Tsy ry havako, mila mitandrina isika, fa hoy ny voalaza ny soratra masina hoe koa satria fantatrareo rahateo ry malala
de tandremo fandrao ho voataona ny fahatsony ratsy fanahy ianareo ka ho lavo hiala am'izay hiorenanareo fa mitomboa amin'ny fahasoavana sy ny fahalalana an' Jesosy Kristy tompontsika sy mpamonjy antsika. Hitantsika zany ao amin'ny Petera 2:7 ny 7:12 sy ny 8:20. Ny fenitra riavako amin'ny vavaka izay atao dia ny vavaka izay nataon'i Jesosy Kristy ho an'ny mpianany fa izay manao hoe izao mangataka ho anao mba tsy ho levona ny finoanao. Ary mivavaka nataon'i Jesosy Kristy ho an'ny fahavalony dia hoy izy hoe raha eo mamela ny elony fa tsy fantany izay ataony. Ko andeha ary isika hanitsy mifanaraka amin'izay ambarany tenin'Andriamanitra ny vavaka ataontsika, indrindra ireo fangatahana ataontsika tsy ho variana fotsiny amin'ny fangatahana mitsinjo sy mihevitra izay zavatry ny nofo fa mangataka hampitombo sy hitombo ara-panahy. Ny vavaky ny mpanompon'Andriamanitra feno hataka ara-panahy, fa ny vavaky ny mpanompon'Andriamanitra ihany koa dia feno saotra ara-panahy. Raha mamaky isika ny 2:12 amin'ny Kolosiana 1 dia hoy ny voalaza manao hoe ka misaotra ny ray izay mampamendrika antsika anana anjara amin'ny lovan'ny olona masina eo amin'ny mazava, sady nafaka antsika tamin'ny fahefan'ny maizina ka namindra antsika ho amin'ny fanjakan'ny zanany malalana. Misaotra ny ray ny apôstôly Paoly noho ny amin'ireo antony zavatra mafonja maro izay tsy ho voavaly sy ny ireo fanomezana sesilany tsy mendrika izay omena antsika kanefa nomen'Andriamanitra antsika maimaim-poana. Dia tany saina eo zany ny antony fisaorana hoy ny voalaza fa na anana anjara amin'ny lovan'ny olona masina. Mampahatsiaro antsika ny tenin'ny apôstôly Paoly ao amin'ny Efesiana 2:7 manao hoe ko dia tsy vahiny sy mpivahiny intsony isika ianareo fa tompo-tany, mpiray fanjakana amin'ny olona masina sady ankohonan'Andriamanitra. Angatahana ihany koa isaorana an'Andriamanitra raha ihany koa ny filazana fa afaka tamin'ny fahefan'ny maizina. Satana mantsy dia mangeja amin'ny heriny rehetra, mangeja amin'ny fahefan'ny rehetra, mangeja amin'ny fanjakazakana izay ataony. Fa noho ny amin'ny Kristy izay nandresy an'ny Satana kosa dia isika koa dia lasa tsy mpanompon'ny Satana intsony, tsy voafatotro ny fanjakan'ny Satana intsony noho ny fandresen'ny Kristy. Mbola isaorana an'ny ray ihany koa ny voalaza fa nafindra ho amin'ny fanjakan'ny zanany. Zany hoe zany nisy asan'Andriamanitra lehibe mihitsy namindra ny mpino avy any amin'ny maizina ho amin'ny fahazavana mahagaga. Raha jerena ny teny fototra dia hoe Andriamanitra nibata, Andriamanitra namindra, zany no hitantsika voalaza eto. Fa mbola voaresaka koa fa isaorana ny ray ny amin'ny fanavotana nomena. Afaka tamin'ilay sazony ota mantsy noho ny amin'ny Jesosy Kristy isika. Raha marina dia izay nanota no voasazy, izay nanota no mendrika ho faty. Fa noho ny amin'ny Jesosy izay azo atao hoe nisolo vaika ny akalany dia afaka isika ka izany antsoina hoe fanavotana. Ary faran'izay mendrika isaorana ny ray dia noho ny famelan-keloka. Ny famelan-keloka dia ilay fanomezana maimaim-poana vokatry ilay fanavotana nataon'i Jesosy Kristy omena ny mpino ka dia afaka ny eloka. Riavako malala, arak'izany ireo anton-javatra izay mahabe ny fisaorana ny ray zany dia noho ny famonjena ara-panahy azo ny mpino, azo ny fiangonana, azo ny zanak'Andriamanitra. Henin'ny Paoly apôstôly mantsy ny vaovao tsara na vaovao mahafaly izay nentiny Epafra ho azy tany an-tranomaizina mahakasika ny fiangonana tao Kolosia. Fa ireo fiangonana ireo dia azo heverina fa nanana izay lalana nizora ny fahiny
nandeha tamin'ny fiainan'ny jentilisa fahiny fa ankehitriny kosa dia hita taratra ny asan'Andriamanitra lehibe eo amin'izy ireo ka nandraisan'ny filazantsara dia mendrika isaorana ny ray izay tena ny asa tao amin'ireo fiangonana tao Kolosia ireo. Isika ihany koa ry havako malala tarihan'ny soratra masina ankehitriny hanao antony lehibe sy voalohany ny fisaorana an'Andriamanitra momba ny famonjena sy ny zava-panahy izay nataony Tompo eo amin'ny fiainantsika. Antony fisaorantsika an'Andriamanitra ireo famonjena ara-panahy izay fototry ny finoana kristianina rahateo izany. Matetika tokoa manko isika ry havako, matetika isika variana misaotra ny Tompo, misaotra ny ray noho ny amin'ireo karazan-javatra sy famantarana maro izay omeny Tompo toy ny zavatra hita maso sy azo tsapain-tanana, ka matetika manadino ny fisaorana noho ny famonjem-panahy lehibe izay sarobidy lavitra noho ny fiahiana ara-nofo. Tsy tokony ho adinotsika ry havako malala ny misaotra ny Tompo isan'andro no ireo zavatra marobe tsy hita maso nefa ahatra ny Tompo eo amin'ny fiainantsika. Tokony manao ahoana ary raha ho tanysaintsika tsirara etony ny ireo fanomezana sesilany tsy hita maso fotsiny aza izay ataon'ny Tompo eo amin'ny fiainantsika. Manao ahoana ny alava ny fisaorantsika an'Andriamanitra raha hitanisy izany isika. Ry havako malala, mpino vaovao, mpianatra vaovao, vahoaka ny fanjakan'Andriamanitra vaovao, zanak'Andriamanitra vaovao ireo nampidirina ao anatin'ny fiangonana ka mendrika isaorana an'Andriamanitra. Araka ny tenin'ny apôstôly Paoly manao hoe ary na inona ataonareo na amin'ny teny na amin'ny asa dia ataovy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, Jesosy Tompo izany rehetra izany, ka misaorana Andriamanitra amin'ny alalany. Kolosianina 4:7-7. Tena mendrika isaorana an'Andriamanitra ry havako ny famonjem-panahy izay ataon'ny Tompo eo amin'ny fiainan'ireo olom-baovao ao anatin'ny fiangonana. Fa tsy isika indray hanosy-bohitanana ny olona vaovao eton'ny Tompo na havaiza nisy ny lasa sy ny fahinana dia anjarantsika ny misaotra an'Andriamanitra ho amin'izany. Ry havako malala, ety am-pamaranana ary no ampahatsiarovana antsika indray fa mivavaka ho antsika ny mpanompon'Andriamanitra, mivavaka ho antsika ireny mpitandrina ireny, mivavaka ho antsika na inona toetra antsika, mivavaka ho antsika na manao ahoana ny toe-panahintsika, mivavaka mangataka ny momba ny ara-panahy ho antsika sy mivavaka misaotra ny ray noho ny famonjem-panahy ataon'ny Tompo antsika. Goka ho tsaroantsika mandrakariva ry havako fa lahara-pahamena amin'ny fiainantsika sy ny fanompontsika ny zava-panahy izay tokony ho lahara-pahamena ihany koa amin'ny mivavaka izay ataontsika. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra ho amintsika izany tenin'Andriamanitra izany. Amen. Ivavaka isika ry havako. Andriamanitra dia misaotra sy mideranao zahay fa nandre indray izany teny feno fisaorana sy fangatahana momba ny zava-panahy, ny andrisoana amin'ny finoana marina sy finoana tsara, ny hivelomana amin'ny teninao ary indrindra ny hanekenay ho tarihan'ny fanahy masina. Andriamanitra misaotra anao zahay noho ny amin'ireo mpanompo maro izay mivavaka ho anay, fa ankehitriny kosa izahay maneho eto anatrihanao ny fahatsiarovana ny famonjena nataonao teo amin'ny fiainanay. Koa misaotra anao zay Tompo noho ny amin'ny famonjem-panahy, ny fanavotana, ny amin'izay nibatanao anay hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavana mahagaga, ny amin'izay asanao Andriamanitra mahery nanafaka anay ka namonjy anay rahateo. Dia entinay ambavaka eo anatrihanao ny asanao eo anivon'ireo savaovao rehetra eo anivon'ny fiangonana, ireo any amin'ny toerana lavitry ny filazantsara kanefa nandray sy nanaiky izany. Entinay ambavaka eo anatrihanao ireo fiangonana sy vondrom-piarah-mivavaka vaovao izay manaiky
ho sa iveloma ny teninao. Tompo ankehitriny izahay mametraka eo ampilatananao reo rehetra izay manao dingana voalohany amin'ny fanomponanao, ary de tsaronay ambavaka manokanao anatin'izany reo tanora sy ireo mpanomponao izay manolo tena ho isan'ny katekomenina ao anatin'ny fiangonana. Tompo entinay ambavaka eo anatrehanao izy ireny mba hitombo ara-panary indrindra tsy ho levona ny finoany fa handroso hatrany amin'ny fanomponanao, indrindra amin'izao vanim-potoana sarotra izay nampiato ny fianarana katekomenina izao. Dia ianao hiazona ny finoana izy ireny mandrakariva ao anatiny mba tsy emotra izy, satria tsy naman'izay miemotra ho amin'ny fahaverezana. Ataonay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay izany vavaka izany, ho anao ny dera sy ny laza ny voninahitra, ry Andriamanitra rainay masina sy tsara indrindra. Dia amin'ny anaran'i Jesosy no anaovanay izany vavaka izany. Amen.